Miarahaba antsika rehetra tonga soa eto amin'ity vidéo ity Irene ny anarako 12 taona zao dia mipetraka aty Indonésia aty amina tanàna antsoina hoe Surakarta monina sy mipetraka aty moa zany. Fianarana ataoko dia momba ny design communication. Namorona an'ity chaîne ity za satria voalohany indrindra aloha amin'izao fotoana izao eny tatoato moa zany nefa tena nanomboka nandroso be mihitsy ny resaka média social efa tena presque ny zavatra rehetra efa tena hitantsika eny amin'ny internet daholo, surtout moa zany indrindra ao amin'ny Facebook, Instagram dia nanapa-kevitra za hoe hanongatra chaîne za satria za mba te hizara ny zavatra iainako aty, za mba te hizara expérience aminareo entre guillemets, dia ihany koa mba tiako hitantsika rehetra hoe ohatry ny ahoana zany fiainana aty Indonésia zany satria raha tsy ahivintsika kely dia anisan'ny razambean'ny Malagasy araka ny tantara izay nianarako tany am-pianarana aloha, anisan'ny razambean'ny Malagasy ny Indonésianina. Be dia be ny fomba fanao, ny teny, ny voambolana izay anisan'ny eny kely tsy hitovitovy amin'ny teny Indonésianina ny amin'ny teny Malagasy io. Dia izay no tiako hozarana aminareo amin'izay vidéo rehetra ho ataoko dikan'izay zany mety hanao vlog, mety hoentiko mandehandeha miaraka amiko nareo satria za ihany koa dia anisan'ny zavatra tena tiako ankoatra ny fianarana izay ataoko aty ny mandehandeha mijery tanàna satria Indonésia teo dia tena malaza amin'ny resaka karazan-javatra be dia be misy eto Indonésia zany tena tsy ampoizinao mihitsy. Ny voalohany indrindra aloha ny amin'ny resaka plage zareo tena manan-karena be mihitsy, ny amin'ny resaka natiora izay tena mahafinaritra be, tena chute d'eau, paysage, ny zava-maitso be dia be mihitsy zany zavatra mahafinaritra aty izay mba tiako ho hitanareo any Madagasikara any koa. Dia anilan'izay koa nefa dia ny amin'ny resaka ara-tsakafo, ry zareo koa tena manan-karena be mihitsy amin'ny resaka sakafo culinaire, ny recette-ny zareo tena be dia be, tena be dia be, tena be dia be mihitsy. Tiako zarana aminareo mety afaka andramanareo andrahoana satria raha fahitako azy ny ankamaroan'ny ingrédients ampiasainy zareo aty ngamba hita à Madagasikara daholo. Dia anisan'izay koa ny amin'ny resaka lamaody satria moa zany tanora ny tena za koa mba anisany mba tia ny zavatra io na tsy dia tena hoe milona be ao anatiny ary satria amin'ny mampianatra anahy koa dia za tsy afaka hoe hividy an'izay zavatra rehetra mahafinaritra anahy fa tiako koa mba hozarana aminareo hoe ohatry ny ahoana lamaody Indonésiana mety hifanatsahana raha ohatra ve ka ny Malagasy no atsofoka ao anatin'ny akanjo sy kiraro sy poketra, Indonésiana dia manahoana. Fa farany nefa tsy kely indrindra dia ny resaka culture amin'ny teny Malagasy moa zany dia hoe fomba amam-panao. Araka ny efa lazako dia tena be dia be mihitsy ny fomba amam-panao izay hitovizan'ny Malagasy amin'ny Indonésianina. Dia tiako ho hitanareo ilay izy, tiako hoe zany hoe tsapantsika rehetra hoe aika misy fitovizana be ohatr'izany, aika tsy tsika rery manana an'ilay fomba amam-panao fa aika misy koa olona any amina tanàna, any amina pays hafa, any amina continent hafa izay manao an'ilay fomba amam-panao izay mety hitovizantsika. Dia zay angamba ny introduction mba tiako apetraka kely dia manasa antsika rehetra hisabone amin'ny chaîne koa. Mariako fa ho ataoko amin'ny teny gasy mety eny somary mixe kely teny gasy daholo mihitsy angamba vidéo izay ho ataoko mba ahaizantsika rehetra moa zany satria tsika Malagasy amin'ny teny gasy tsika dia
dia izay angamba. Manasa antsika rehetra hisabone amin'ny chaîne koa, cliquenareo ilay hoe s'abonner dia rehefa eo akaiky misy an'ilay ohatran'ny lakolosika ery dia cliquenareo iny amin'izay rehefa poste vidéo za dia mahazo notification nareo, notifie zany nareo hoe namoaka vidéo indray ireny. Dia zay angamba ny vidéo ako voalohany tsy dia ho ataoko lava be ilay izy matetika satria mety hoe tsy tiako nareo hoe oleoleo na kamokamo fa tiako hoe zavatra fohifohy nefa mahafinaritra jerena foana no atolotra anareo. Dia misaotra antsika rehetra mijery dia mandrapitafandray. Isaka ho adingo kely isaky ny herinandro za ezaka hamoaka vidéo anankiray satria amin'izao moa zany dia somary teritery kely fotoako fa ezahako hamoaka vidéo anankiray isan-kerinandro. Dia zay angamba fa bye bye. Dia aza adino misabone dia aza afaka asiana j'aime koa ty vidéo ty raha tianareo dia zay bye bye.